toby fanariana fako vonjomaika eny Anosipatra Andrefana takin'ny mponina ny Amdrana izany. Mponina Ambody Fasina Ampijaliana Jirama telo herinandro tsy nisy jiro. Fifanarahana ara-miaramila eo amin'ny Madagasikara sy Rosia nanan-kery ny 20 Martsa lasa teo. Sabotsy 2 Aprily taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana indray tompolasy tompoko vavy iny tsy diako ny tokantranonao no sady hiarabako anao amin'ity hariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampirahalam-baovao ny fetalavitry ny MPS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana ary ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny trotra ary nidina andalambe ireo mponina teny Ambody Fasina tamin'ity androany ity tsy zaka intsony ny tsify sy ny herinaratra teny an-toerana efa orotokom-bolana izao tsy misy ny fampilazana ary saika fandrebirebena hatrany no misy raha ny fanazavan'ireo mponina ny resaka tamin'ny ando miaratiana sy taherinena androany. Nanao sakan-dalana nandoro kodiarana ireo mponina tetỳ Ambody Fasina androany. Naneho ny alahelo sy ny tsy fahafalim-pony manoloana ny fomba fiasa tsy mahomby ny jirama. Tsy azo ekena ry tsy zaka intsony ho izy ireo ny fiainana anaty aizina rotokom-bolana izao vokatry ny fahatapahan-jiro. Mandry tsy lavoloa ny mponina mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana noho ny tsy fisian'ny jiro. Tsy lazany intsony ny fahapotehan' ireo fitaovana samihafa ao an-tokantrano. Tapaka fivelomana mihitsy ny akamaroan'ny olona vokatra izany. Tsy maintsy aloha foana nefa ny fakturan-jiro saingy mifanohitra amin'izany kalitao omeny ity orinasa-mpanjakana ity. Efa maro ny fitarainana nataon'ny mponina ary dia mijano fampanantenana fotsiny famahana ny olana fa tsy misy toy ny asa avy eo. Natsangana fotsiny ny andrin-jiro saingy lasa haingon'ny tanàna tsy mandeha akory. Lazainareo tery am-piandohana andefa teknisianareo nanao ny etida. Ny etida vita napetaka reo ny poto nandefa mesazy tao aminareo zay hoe anao etsika izay mipotony nalefanareo sérum manampenanareo masonay dia zao zay tonga amin'ny etsika nampiandrasanareo foana zay nampiandrasanareo foana miantso anareo zay hoavy zay hoavy zay ohatra mifamendrifendry fotsiny tsika zany ny tena marina fa raha ohatra hoe lazao zay marina na misy ny fil na tsisy ny fil ala décharge anareo fa raha ohatra hoe misy ny tokony fanampiana raha ohatra tsy misy fil ao aminareo dia mba mifampiresaka. Tapapolana mahery zay anetran'olona zay no misarja telefôna dia anetran'olona zay no maka ny zavatra rehetra zay tokony ilaina amin'ny resaka momba ny jiro zany. Fandriam-pahalemana tena tsy milamina amin'ny alina miantso zay dia tsisy miaina. Faktira nefa rehefa tonga tsy maintsy aloha voatara kely ny faktira dia ho tapahana ny jiro. Vola tokony andoavana jiro efa lany hividanana labozia hisargena telefôna efa mihoatra n'olona tokony aloha isaky ny anina zany le izy isam-bolana. Ny mpangalatra manana etony izay eto jiro tapaka hisarge telefôna tsisy mijaly zay miangavy jirama zay mba tonga aty tongava aty aminay aty na ny androany dia androany nara-piso ary tsy maninona mba alefaso le jironay lereo miamiana tsara fa zay aty miamiana maizina. Io nankitavanareo fitondram-panjakana teo aloha dia tonga eo amin'ny toeranareo mbola zao ihany koa avy erely le jiro zay vahoaka ange mandony karamanareo ao sady le izy ijerevana par-kartely izy misy ny bebe galona sy manambonara tsy tapaka fa ohatrany hoe jerevana zany le kartely le olona tsy mety dia tapahana. Manaitra nisany tompon'andraikitra ity orinasa misahana ny resaka angovo iteraka izany mba hijery vahaolana maika makasika ity olana tsy fisian-jiro ao an-toerana ity dia mafy ny hetsika raha tsy mandrainy andraiky ny jirama hoy ny fanazavana ireto mponina ireto. Tsy ny eny Ambody Fasina ihany fa saika mizaka ny vokatry ny tsy firindranasa sy ny tsy fahaiza mitantana eo anivon'ity orinasa-mpanjakana ity ny faritra rehetra. Mampiteny ny moana mihitsy ny fahatapahan-jiro isaky ny metsika tsy misy fampilazana mialoha. Raha ireo rehetra ireo ny jerena dia hita fa tena lasa vesatra ho an'ny firenena ny jirama. Ity fariny izay orinasa-mpanjakana ary ny volan'ny mpanjifa ny manodina azy sy mamelona ireo mpiasa ao aminy. Tsy azo leferina intsony ny filalaovana ny fiainam-bahoaka tahaka izao ka tokony andraisana fepetra ireo tsy mahavita ny asany. Famatsiaro omjaly vokatry ny fofona sy ny loto ateraky ny fako mivangongo etsy amin'ilay toby fanatobiana fako nataon'ny commune Antananarivo renivohitra ireo mponina mipetraka manodidina izany eny amin'ny fokotany Anosipatra Andrefana. Ny bentanana kosa etsakilany dia ny nandatsotro zao makasika ny tsify sy ny trano eny amin'ny manodidina. Fanaovana tsinotsinonanay ny filazan'ny bentanana
fa tsy misy olona mipetraka eto akaiky nyity fako ity hoy ireo mponina araky ny angom-baovao nataony namana mpanao gazety Onjalalaina ary navy manana sy Mateo Pressy. Ety amdigina nospatrana misy anay amin'izao fotoan'izao raha ny marimarina kokoa dia ety amin'ny fokontany nospatrana andrefana raha ny tajantsika amin'ny sary dia ety aloha ny toerana Vonjimaika nametrahany commune Antananarivo renivohitra fako ity toerana ity tranga ity izay anisany hoe fanampiteraka fitarainana maro nataony olona manodidina ety noho ny fofona maimbo sy ny loto ateraka izay fivangongon'ny fako ety toerana izay. Manamorona ny arabe misy anty toerana ity izay namafisiny ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tao anatin'ny fandarana iray tamina fahitalavitra rahavavy nilaza ihany koa izy amin'izay fotoan'izay fa tsy misy tanàna sy trano fonenana manodidina ity toerana ity toy izao manaraka izao indrindra ary izay fanazavana izay. Voalohany aloha mandalo any na andro na alina miditra any mandalo any mijery ny fanariana fako. Faharoa alavitra ny tanàna le fanariana fako. Ary tena niezahana mihitsy ny hoe tsisy tanàna eo akaikiny fa mora ho an'ny olona mitsikery tsisy pirofo le izy alavitra natao alavitra marina fa ny lalana mandalo eo fa ny trano tsy misy. Raha ny antsika tao anatin'ny lahatena Andriamatoa ben'ny tanàna Antananarivo teo dia nilaza izy fa tsy misy trano fonenana ety manodidina ity toby fanatobiana fako Vonjimaika ity kanefa raha ny zava-misy ety toerana aloha nojerena dia mandiso tanteraka izay zavatra voalazana izay satria dia tsy miala 10 metatra akory manodidina ity fako be ity no ahitana ireto tranon'olona ireto trano izay ahitana mponina manodidina ny 200 mahery eo izy ireo izay efa mipetraka teto amin'ny toerana ity nanomboka tamin'ny taona 70 tany hoandry lasa taizana aretina moa ny olona ety raha ny fitarainan'izy ireo no ny fofona ateraka ity fako be ety ankoatr'izay ihany koa dia maloto ny rano izay misy ny trondro izay biby fiompy anisany antom-piveloman'ny olona manodidina ety toerana ity anisany hoe mahazo ny olona ety toerana ety ihany koa ny areti-kibo sy ny areti-koa ka vokatra izay hoe loto iainan'izy ireo mandavataona isan'andro izay ankoatr'izay ihany koa dia anisany hoe lasa miara-miaina amin'ny voalavo sy ny lalitra izy ireo noho izay fako izay atrandy. Dia nefa ny tsy mbola nisy ohatr'izao mihitsy hatramin'izay niainana teto ampaela be fa tena le mpitondra tsiranana izany mitondra tamin'izany fotoana izany tonga teto izay dia amin'izao fotoana izao nefa na fiompiana raha matimaty daholo amin'le resaka fako ity izy moa tsy alavitra ny tranonay mihitsy fa dia hitanareo tsara io ary dia mangataka izay raha zao tao mba hanalana an'le fako fa na ny aretina za dia sasatra mandalo dokotera tena endrana be mazona ety to fa nefa za olona salama tsara tsy dia mba hoe taizataizana aretina izany fa zao taonako izao dia fa any amin'ny 70 latsaka ray aho zao fa mbola tsy miaina tsy fahasalamana ohatran'izao eto aminay tena maloto anie amin'ny alina izany sepitra mihitsy vaina ny varavarakely mbola io ihany aho ny lalitra sy ny voalavo tsy lazaina intsony. Mihetsika mihitsy izy izany hoe tsinotsinona le olona ety fa olona ohatrany hoe 4 000 fieritseretana anay nefa tsy 4 000 manana zoanay manana karany isaky ny olona reo any afokotany tena olona hoe ara-dalàna mifandrakana mihitsy izany izay ety fa tsy hoe mipetrapetraka faritany teto dia manao anay tsinotsinona izy izany hoe totorany eo reo fa reo tsisy dikany izany olona tsisy folony eo izany ny fieritseretany anay ety. Manoloana ny filazany ben'ny tanàna amin'ny fandalovany eny an-toerana dia nanamafatrany ireo mponina fa hatramin'ny fotoana nisinty fanatobiana fako Vonjimaika eny nospatrana andrefiny ity dia tsy mbola tonga nijery ny fahoriana iainam-ponina eny an-toerana akory ny ben'ny tanàna. Anisan'ny mahazo tombon-dahany amin'ny fanampiana arabola avy amin'ny fanjakana fohibe ny commune Antananarivo renivohitra raha mitaha amin'ny commune hafa manerana nosy kanefa tsy misy fiantraikany amin'ny sosialy mponina eto akory izany fanampiana azo izany. Vaovao makasika ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andriamatoa nainandretsy toaina izay atrany sy tapitra ny 27 ora nomena sindikany ampiasan'ny commune Antananarivo renivohitra na ny antsoina hoe SMKR ny ben'ny tanàna. Ny raika amin'ny 30 martsa lasa teo no nandefa taratasy mirakitra ireo fitakiana sindikaly izy ireo anisan'izany ny tsy hanomezana ny tsy miankina ny asan'ny commune fa indrindra ny loharanom-bolan'ny commune Antananarivo renivohitra toy ny SMGD ny SMEV na ny
sy ny SMA izany ny fanajana ny zoamakasy ny mpiasa sy ny fitakiana hafa namaly izany moa ny ben'ny tanàna sangy valy biraingina no azo ny syndika ary nampiny fa tsy anaiky ny fangatahana ny tenany arylaza ny tsy manara-dalàna ity syndika ity araka izany sady mitoy ihany koa zany ity rara ity ka hitantsika eo ny tony izay vaovao izay vaovao ny toekarena mbola sarotra ny fananganana orinasa eto Madagasikara noho ny antony maro samihafa anisan'izany ny tsy fampiny tosika avy amin'ny fanjakana malagasy saika ny sehatra tsy miakana hatrany manko no manampy sy mame tantsoroka ny tanora amin'ity sehatra iray ity ny fananganana orinasa izay antoka iray lehibe amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mateo Prince. Mbola misedra olana ny tanora amin'ny fananganana orinasa eto Madagasikara. Tsy mbola ampy ireo toeram-panofanana mahakasika izany eto an-toerana, tsy ampy toy izay ihany koa ny tohana na area torohevitra na area teknika, indrindra fa ny ara-bola avy amin'ny sampan-draharaha, indrindra fa ny avy amin'ny fanjakana. Izany no nanosika ity fikambanana tanora ity anampy ireo tanora te hirotsaka amin'ny fananganana orinasa manokana. Raha ny hita aloha dia saika avy amin'ny sehatra tsy miankina ny ankamaroan'ireo manampy ny tanora amin'izay fananganana orinasa izay. Tsy tantaratra loatra amin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana, indrindra fa ny avy amin'ny ministeram-pia. Antoka ahafahana mampandroso ny firenena nefa ny fahamaroan'ny orinasa mitsangana eto an-toerana. Mbola sarotra ihany koa ny mitady asa eto amintsika ary matetika dia voailika ny tanora rehefa misy ny tolotrasa mivoaka. Vitsy ny tanora no misehatra amin'ity asa fampandrosoana. Misy tanora misehatra amin'ilay izy dia tsy mbola manana an'ilay fahaiza manao ara-kalitao takian'ilay sehatry ny asa. Ny fahatelo tsy mbola misy mihitsy n'ilay sehatra, tsy misy ny sehatra manome an'izay fiofanana ara-kalitao takiana izay sy ilay zavatra tena ilaina amin'ny sehatra ny asa. Raha eo amin'ny sehatra fampandrosoana manokana aloha zany dia tena betsaka ny tolotrasa, betsaka ny tolotrasa. Fa efa avy eo amin'izay ny tolotrasa raha mijerevana manokana ny tanora dia ny tanora zany tsy tafiditra eo amin'ilay olona éligible hiditra satria efa miteny hoe 50 expérience dia tonga dia discriminé ho azy ny tanora. Ny environnement mihitsy no mila hatsarain'ny fanjakana zany ny fahafahan'ny ankizy mamorona asa, izany hoe raha aminay manokana tsy voatery ohatra hoe mitovy ny hetra alaina amina orinasa ana olona lehibe fa manana expérience ny mamorona anazy sy ny hoe tanora vao misandratra dia ny resaka légal manodidina sy ny administration manodidina an'izay zany famoronana asa zay, famoronana orinasa zay afaka hatsarana ihany koa. Andraikitry ny fanjakana mihitsy no favoriser ny environnement mba ho mora andraisan'ny tanora andraikitra fa tsy ny tanora ihany fa ny investisseur rehetrarehetra mihitsy ihany koa. Notontosaina androany moa ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganan'ny fitoerana iray manampy ny tanora amin'ny sehatry ny fananganana orinasa. Tanjona ny aleovan'ny tanora tena eo amin'ny tontolon'ny fandrarana ahafahana mampandroso ny firenena. Fa mbola ao anatin'ny ady amin'ny Covid-19 isika eto Madagasikara hatramin'ny androany tsy voafena retina hatreto ary ilana ny fitandremana indrindra fa manakaiky ny vanim-potoana andririnina isika eto Madagasikara izay vanim-potoana tena mampirongatra ity valana retina ity. Ravy Razafy sy Manora Andriamalala. Miagoragoara ny fanajany olom-pirenena ireo fepetra saka ny arovana amin'ny Covid-19. Betsaka no tsy manao arivavy intsony eny an-dalambe hatrany anaty fiara fitateram-bahoaka. Ahina ho maro ihany koa no tsy manana fahefana ampiasa gel désinfectant sy savony noho ny fahalafosany. Ny sistana nefa raha mivoatanteraka tsy asakanana ny idirany aretina eto amintsika toy ireo variant mahery vaika ka eo no ilana ny fitandremana tsirairay. Tsy azo lazaina foana noho izany ny aretina Covid-19 eto Madagasikara. Entanina hatrany rehetra hanoy hampiatra ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy azo ataony mandrimandry na mihavitsy aza ny tranga vaovao. Ho an'ity herinandro ity izao, araka ny taritra ofisialy nivoaka farany, olona 4 no maty, raha 170 ny tranga vaovao voatily, teo anelanelany 9 Martsa hatramin'ny 1 Aprily. 724 kosa ny fitiliana natao. Ny tombony olona misy tranga fahasarotana ho an'ity herinandro ity, raha oharina tamin'ny herinandro lasa, izay 12 isa raha 7 izany herinandro lasa farany teo. Mijanona Antananarivo hatrany no ahitana tranga betsaka indrindra izay misy 7 Fito kosa ny tranga tany Vakina Karatra, raha 5 no voatily fa voan'ny Covid-19 tany Matsiatra ambony ary iray avy tany Atsimo Atsinanana sy ny Melaky.
marina fanatratra 7 hatreto ireo olona maty ny covid-19 manerana nosy hatramin'ny sy ny aretina teto amintsika raha ny fampitamin'ny vaovao ofisialy avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hatrany. Ny lafim-baovaon'ny kolotsaina dia nanana ny maizy azy ary tsy nitovizan'ny malagasy amin'ny firenena rehetra taloha ny fananany fahendrena sy ny sotoavina mandala ny fihavanana sy ny fanajana ny fomba amampanao. Miapotika nefa izany ankehitriny ka ilana fanarenana amin'ny fomba fitaizana miainga eny fotony mihitsy. Ando miaratiana sy tahirinena. Miapotika tsy araka ny tokony ho izy intsony ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Miarava ny sotoavina manjaka eto amin'ny firenena ireo karazana asa ratsy rehetra. Ahitana taratra izany ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina hatreny amin'ny fanaovana politika raha tsy laza fa tsy ny famonoan'olona, kolikoly sy fisolokiana. Veranjavony ihany koa ireo fomba mampiavaka ny malagasy hatramin'izay, na fomba fiteny zany, na fitafy, na ny fomba amam-panao izay avany amin'ny firenena maro. Lasa fitaovana entina mamotika ny sotoavina sy ny fahendrena malagasy, ny firoboroboana ny fanatontoloana izay tena mahazo laka eto amin'ny firenena. Ny fanabeazana sy ny fitaizana amin'ny ankapobeny mihitsy no efa tsy alehany ka lasa vato misakana ho an'ny fampandrosoana ary mamotika tanteraka ny fiainan'ny firenena raha nambara ny fikambanana iray. Izy ireo izay nanamafy ny tokony hiverenana amin'ny laoniny mihitsy miainga amin'ny fitaizana ny rehetra. Misy zavatra rava eo amin'ny tontolo fivavahana, eo amin'ny tontolo fiarahamonina, eo amin'ny tontolo fitaizana. Ary zay mapotika ny firenena malagasy. Satria ilay fitaizana any amin'ny bazy mihitsy zany, ilay fitaizana mihitsy no tsy ampy ratsy. Ka any ka mila avozina indray zay zavatra zay tsy afaka atao ery amin'ny laingony ery ny amboarina fa any amin'ny bazy. Any amin'ny bazy zany zay zavatra ireny natsangana. Mezaka mamono malagasy zay, miantso malagasy rehetrarehetra zay, mamerina ny tena rafitra ao anatin'le mamalagasy malagasy. Ny mpitondra fanjakana tsy mibazeny amin'ny hoe inona mahatsara mamalagasy fa ahoana ny fomba hafen'ny paosy. Any ka tsy mibazeny amin'ny fitaizana mamalagasy malagasy, tena hoe tokony hiverina amin'le fitaizana araka ny baiboly ny olona tsirairay avy. Ankoatra ny famerenana ny asin'ny sotoavana sy ny fomba fanao malagasy, anisany mankalaza ny taom-baovao ihany koa araka ny voalazan'ny baiboly ireto fikambanana ireto ka tamin'ity andro an'ity no nankalaza an'izany. Fiaraha-mifaly no nataony rehetra sy ny fijerena ireo paikady ahafahana mamerina amin'ny laoniny izay fiarahamonina malagasy izay. Ny lafim-baovaon'ny kolotsaina izay hatrany dia tontolo saomaly tena amin'ny trano be nimerina tena amin'ny vohitra Ambohimanga ny fandroana ho an'ireo mpandala ny fomba malagasy fombafomba natao ialany Madagasikara ao anatin'ny aretina. Fanadihadiana nataony Ravira Zafimahena sy Tahirinena. Ny volana septambra no fankalazana taom-baovao iraisan'ny malagasy ho an-trano be nimerina, fandronana fitiovana ny andron'ny omaly noho izany ho azy ireo. Fotoana nanatanterahana fomba nadiovana ny Madagasikara, tsisy aretina sy roza voajanahy mahery vaika. Etsy ankilany, milaza ny mpitahiry ny fomban-drazana fa zava-dehibe ny fanajana ny fomba toy ny taom-baovao iraisan'ny malagasy, ka rariny loatra raha atao andro tsy fiasana andresaka rama. Manana didy ihany koa ny mpitondra fanjakana, ametraka tantara misoatoavina sy ny fomba olovan'ny taranaka ny orina mba tsy hoveriny kolotsaina malagasy izay mahaizy antsika. Efa ela dia ela ny nangatahany foko 2020 eto Madagasikara amin'ny fanjakana republikanina hoe atao andro tsy fiasana nefa andraisaka rama ny taom-baovao iraisan'ny Madagasikara ray manontolo, iraisan'ny malagasy ray manontolo, fa tsy hoe anona foko anankiray na ao anona fianakaviana anankiray ihany eto amin'ity firenena ity. Fa hatramin'izao moa dia tsy nahazoana valiteny mihitsy ny fanjakana republikanina. Fa rehefa malagasy dia malagasy, tsy azo afangaro mahitsiny, ka zay tokony hoan'ny malagasy dia fantatry ny fanjakana republikanina fa izao ny tokony hoan'ny malagasy ho an'ity Madagasikara tikatra, ho an'ity firenena ity, tsy jerevana sehatra politika na jerevana tavan'olona na jerevana foko matanjaka sy manam-bola, fa anjaran'ny fanjakana republikanina mijery hoe inona ny tena tokony hoan'ny malagasy hipetraka eto mandrakizay raha ohatra tia ametraka tantara tsara eto amin'ity Madagasikara ity ihany. Sy ny fanamboarana tetezana na fanamboarana renirano ihany na ny fambolena azy ny mitendrombohitra no fametrahana tantara, fa ny fametrahana zavatra ho an'ny malagasy aharitra mandrakizay mahakasika ny sotoavina iombonana sy ny kolotsaina iombonana ny mpiray firenena ao anatin'ny foko 2020, zay no tokony ho daty eken'ny fanjakana republikanina sy zao tontolo zao. Manana anjara toerana lehibe ao anatin'ny fomba malagasy ny omby,
miankina amin'izany ny fanaovana ny fombafomba rehetra mialohany anatanterahana zavatra tamin'ny andro ny taolo tany aloha toy ny teto Ambohimanga tamin'ny omaly. Ny vaovao tapatapany dia mitaraina ireo tatsa ao Ambatolampy noho ny firongatry ny alabary anatoerana amin'izao fotoana izao. Midina ny antsaha mihitsy ireo mpangalatra amin'ny andro alina mitsinjany vary eny Tanimbary toy ny ao anatin'ny fokontany Tanimbary ao amin'ny commune Manjakatopo. Maro moa ireo tantsaha no efa lasibatra ary miantso ireo namany ho mailo ary ambina ny Tanimbary rehefa amin'ny andro alina izany. Manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra maefa moa izy ireo indrindra ny mpitandro filaminana anampy ireo tatsaha. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia tafiditra ao anatin'ireo firenena anaovana akitsapaka amin'ny fifantsanana ny lalao baolina kitra ho fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika na ny CAN 2023 i Madagasikara. Mizara sokajy 12 ka andrafitra vondrona 4 ireo firenena varambe 7 anatanteraka ny lalao fifantsanana. Ireo ekipa roa voalohany isaky ny vondrona no tafiakatra amin'ny lalao izay atao any Côte d'Ivoire. Ny voalohany hatramin'ny 14 Jona moa no anaovana ny lalao voalohany ary farana ny 15 hatramin'ny 17 Septambra. Ratsaivina efa nilaza ny teo anivon'ny Confédération Africaine ny baolina kitra na ny CAF ny volana Janoary lasa teo fa mety isovana izay teto andro efa nivoaka izay. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia nitomboaingana be ny isan'ireo olona marary ny Covid-19 sy ny variant Omicron any Shanghai any Chine tao anatin'ny andro maromaro lasa izay. Voatery nahiboka avokoa ny mponina ao amin'ity renivohitra ara-toekarena ity. Araka izany dia manay ny vokatra izany anefa ny ray aman-dreny amanjanaka any antoerana. Ravirazafy-mahenina sy Manora Andriamalala. Miamafy ny fihiboana ao Shanghai vokatry ny firongatry ny aretina Covid-19 sy ny Omicron. Ny mponina 520 tapitrisa no nasaina ny hiboka nanomboka androany fotoana izay nampirongatra indray ny aretina ao Chine. Manay ny hosarahina amin'ireo izany ny ray aman-dreny marary vokatry ny fahamafisany fampanarahana ny fepetra-ara-pahasalamana ny toerana. Natao fitiliana aloha ny atsasaky ny mponina. Nahiboka niaraka tamin'izay ny tany Poksy faritra andrefana nanomboka omaly raha tokony foana izany ho an'ny Podanga faritra Atsinanana rehefa nihiboka 4 andro. Ho an'ny androany no tazoma nefa ny fepetra rehetra ho an'ireo faritra roa ireo. Isoroana ny fiparitahany fa fifehezana ihany koa ny toe-karena ao Chine izay feno orinasa vahiny miantoka nefatra isan-jato ny ari-karena fobe ao an-toerana. Natao toerana fandraisana marary avokoa izany ny toerana malalaka rehetra. Betsaka amin'ny ray aman-dreny no miahiany amin'ny zanany izay mety sarahina azy ireo. Renim-pianakaviana iray no laza fa efa bolana monja ny zanany ka raha sanatrivo ho an'ny Covid-19 dia tsy maintsy atoka-monina irery. Tsy azo ekena izany no ny ray-pianakaviana iray noho ny zaza tsy afa-misaraka amin'ny reniny. Nilaza kosa ny tompon'andraikitra fa isy ny fanampiana sy tosika omeny ireo zaza tsy ampy-taona mety arary ray aman-dreny. Raha nitatitra faran'ny ministera amin'ny fahasalamana moa mandinina 577 isa ny voatilo favoan'ny Covid-19 ao Chine ka ny 390 amin'ireo dia ao Shanghai avokoa. Nilarana avokoa ny tsena rehetra mialohan'ny fihiboana nahitana fiakaram-bidy ary tafakatra avy telo eny aza ny entana sasany. Mbola ao anatin'ny tanteraka i Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana izao. Nivoaka ny karazana ampamoaka nisy teo amin'ny Rosia sy Madagasikara araka ny navoaka ny gazety rosiana anankiray. Ravirazafy-mahenina Manora Andriamalala. Nanankeriny 20 Martsa teo ny fifanarana nisy teo Madagasikara sy Rosia. Vita ny fiandohany ity taona ity araka ny fifanekena États-Unis teo amin'ny firenena roa tota mifandraika amina resaka ara-miaramila. Ny gazety Sputnik sy ny Pakistan News no namoaka izany ary nanamarina tamina vaovao ofisialy rosiana. 5 taona fahareta amin'ny fifanarahana. Rosia izay ao anatin'ny ady tanteraka amin'ny Ukraine amin'izao fotoana izao, fifanaovan-tsinoa izay mifanandrify tanteraka amin'ny zava-misy noho izany. Ary ny fampitambavao hatrany, famatsiana fitaovam-piadiana sy fitaovana ho an'ny miaramila, ary tohana ara-teknika sy olona no votoatin'ny fifanarahana. Tahotra ve sa tsy nampozin'ny fanjakana malagasy ny zavantranga fa hatreto, tsy mbola hitana moa ka ny vaovao ny mpitondra fanjakana mahakasika ity fifanaovan-tsinoa ity. Natao miafina raha teo izany teo amin'ny firenena roa tonta. Mazava araka izany tsy nanamelohan'ny fanjakana malagasy nataon'ny Rosia nandritra ny fifidianana natao amin'ny firenena mikambana.
arak'izany dia ina iamafy indray ny fifandonana eo amin'ny Ukraine sy Russia atao reny ny fipoahany tobin-tsolika iray atao Russia tamin'ny andron'ny omaly. Etsak'ilan'izay ihany koa ireo firenena-dehibe tsy miara-dia amin'ny Russia dia efa niverina nanetsika indray ireo miaramilany. Efa manomboka misy fiantraikany amin'ireo firenena sasany manerana an'izao tontolo izao moa ity ady eo amin'ny Ukraine sy Russia ity fanadihadiana eo amin'ny sary sindratsarin'ny Tokaramarla. Osa ampiroborobo ny vokatra eto Madagasikara ve ny mpitondra noho ny krizy ateraky ny ady ny Ukraine sy Rosiana. Ny hita aloha hatreto indrindra tao anatin'izay nitondrany Andry Rajoelina any Madagasikara izay dia ny fampitehana ny tantsaha malagasy no nataony. Raha tsy ilaza fotsiny isika dia naleona nafatra vary amin'ny taonina maro any ivelan'ny Madagasikara fa tsy nanosika ireo tantsaha malagasy. Raha ho an'ny mpamakafaka ny fifandraisana iraisam-pirenena izao dia mazava nefa fa tokony vokatra eto Madagasikara sy ny fitadiavana lalam-barotra hafa ny vahaolana hiatrehana ny krizy ateraka izay ady izay. Io zany tsika tsina ao anatina hoe économie mondialisée. Raha ohatra misy fiakarany ny zavatra any ananan'izany indrindra ny barilina pétrole sy ny vidina vary dia misy fiantraika reto amintsika izany. Dia izay indrindra amiko hoe soa ihany fa nisy an'ity hoe Covid sy nyity guerre en Ukraine ity mba hifotorantsika amin'ny tena mahatsika tsika zao hoe pays agricole plus de 40 000 hectares de terre cultivable eto Madagasikara 10% fotsiny voavoly. Dikan'izany fitory ianao any amin'ny resaka agriculture, élevage, pêche, économie bleue zany mbola tokony mba ataontsika. Tsy adala akory ny COMESA, ny SADC, ny COI ny teny fa ho atao grenier ny COMESA Madagasikara, grenier ny SADC, grenier ny COI. Dikan'izany zay le lazaiko teo tsika pays agricole 80% ny malagasy any ambanivohitra tokony amokarintsika dia mifototra amin'izay amin'ny marché régional sous régional. Reo zany SADC sy ny COMESA dia efa presque plus de 800 millions de consommateurs. Tsika zany any ny tokony fototra raha ohatra ka misy natsindraiza fa ananatsika zany rehetra zany. Na tiana na tsy tiana tokoa matsy dia tsy maintsy isy fiantraikany goavana eto Madagasikara io adiny Ukraine sy Russia io. Hita fa manomboka mihamafy indray ny fifandonana eo amin'ny rotota ary ahina ho mafy toy izany koa ny fiantraikan'izany eraka izao tontolo izao. Hatramin'ny androany tsy hita izay fiomanana ny fanjakana malagasy ny amin'ny krizy vaovao mety ho avy eto. Fananolotra fitsaboana maimaim-poana ho an'ny voaka ny boribory tamin'ny fahadimy androany nisy ny mavamoaka fetra Ramosavimolona niaraka tamin'ireo mpiara-miasa taminy fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina moa no nentina nazahoana izao fitsaboana maimaim-poana izao fanadihadiana eo amin'ny sary sindratsarin'ny Toky Ramarla. 300 olona be izao no nisitraka fizaham-pahasalamana sy fitsaboana maimaim-poana avy amin'ny solombavam-bahoaka fetra Ramosavimolona izay solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima etsy amin'ny boribory tany fahadimy. Tsapan'ity olom-boafidy lany tamin'ny anarany Antokotima ity fa tena manitra ny malagasy ary na ny vola ikarakarana fahasalamana aza tsy misy intsony. Efa anisan'ny atao hoe fanampiana ara-tsosialy ny fanampiana ny vahoaka amin'izany fitsaboana zany satria tsy manana intsony miravoravo tanana ny vahoaka tsy manana intsony na ny atao hoe teti-bola hoentina mitsabo tena izany tsy ho araka le satria eo amin'ny olona eo anelanelany 500 sy 200 sy 300 ho an'ny androany no afaka misitraka an'izany fitiliana, diabeta, fitsaboana mahakasika manodidina ny tosi-dra sy ny aretin'ny voa, ny aretin'ny prostate sy aretina maro. Izay aloha ny tratra ho an'ny androany satria tsy ho araka ny tena tsy ao anatin'ny mpanatanteraka tsy ao anatin'ny fitondram-panjakana fa mahatsiaro fotsiny hoe manana didy eo amin'ny fiarahamonina manoloana n'izany fahasaranam-bahoaka zany. Fiaraha-miasa teo amin'ny orinasa malagasy ilay antsoina hoe vondrona GCR izay mpamokatra fanafody no nanampy tamin'ity etsika ity. Zava-dehibe loatra eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana matsy ny orinasa tsy miankina tahaka izao ka miantso ny fanjakana hanokatra ireo orinasa malagasy tratry ny atsonjay ity solombavam-bahoaka ity. Dia misy nefa ny orinasa malagasy izay kapaina ranjo anaovana atsonjay nefa raha malala ary toan'izay tsy mahafantatra dia tiana ny manambary etona fa izany orinasa izany no manome asa mamokatra fanohitra zany fampandrosoana raha toekareny izany
ary any tanana sy anaovana antso amin'ny fotoram-panjakana ny anokafana ireo orinasa izay nakatona indrindrandrindra satria asa nanon fofopofina ara-politika tsy tokony hijerena an'izany fa rehefa mahaloha ara-dalàna ny atao etra sy mijoro ara-dalàna dia izay no ataoko hoe antoka ny fampandrosoana ka tsy tokony hijerena loko politika satria manana ny zo anao politika izy amin'ny maha-olom-pirenena azy tsapa fa tena sahirana ny vahoaka malagasy raha nambaran'ireo olon-tsotra dia na ny vola entina ho any amin'ny dokotera aza tsy misy intsony tena mahafinaritra le izy noho ny tsy fantenaranyity misy dokotera mampanatra zao mandray an'ny olona dia zay no nakanesako aty hitanao fa ny dokotera ny hafa ny tena ny ty resaka vola be dia tsy maharaka ny tena satria ny tena tsy manana aloha mety misy tombontsoa amin'ny be sy maro ihany amin'ilay tsy mba afaka mandeha dokotera hoe inona ny aretina na inona ny aretina dia mba misy tombontsoa kely ho anay izany aloha votsindriana voalohany dia mba fantatra hoe inona izany tena fototra aretinay tsy ray avy maimaimpona avokoa moa ireo fanafodiny mena ireo marary androany vaovao avy any Mahajanga mbola mampiteraka disadisa eo anivon'ny commune Renivohitra Mahajanga ny tsy fitoviana fomba fijery eo amin'ny bentanàna sy ny mpanolotsainy angomavao nataony namana mpanao gazety ny MBS any Mahajanga samy mamonjy mitohy hatrany ny ambolehitra izay ataon'ny délégation manokana Mahajanga amin'izao fotoana izao amin'ny fandaniana ny teti-bola 2022 amin'ny commune ny zavatra nagaga dia ny conseil efatra nanonanao fivoriana ary ny préfet ny Mahajanga ihany koa nonokatran'izany amin'ny fomba ofisialy tsaraka ny lalàna ihany maro amin'ireo mpanolatsaina no tsy nahazo fanasana tamin'ity fivoriana ity ary ny ankapeo mihitsy aza ny sasany tao anatin'izany rehetra izany normal ve izahay conseil municipal tsy manana convocation dia tenenina hoe mandeha ny fivoriana dia misy mitarika ny fivoriana tsy hoe ny invitena zahay dia tsy tonga ahitsiko tsara mihitsy fa hatramin'ny ora tenenatsiko zao tsy manana convocation izahay rehetrarehetra reo na ireo mivory omaly na izahay tsy tonga teo midika zany fa mbola tsy fanaovana tsinitsinina ny commune urbaine ny Mahajanga sy ny mpanolatsaina izay zava-misy eto Mahajanga ankehitriny raha tsy ahivina dia tokony efa tapitra androapolo amin'ny zato andro izay niasana ity délégation manokana ity dia mbola miasana ny tenany efa nisy raha teo ny délibération izay nataon'ny conseil municipal hanalana azy amin'ny toerany tsy asa intsony fa ny mahagaga dia mbola ny préfet sy ny eo anivo ny tribunal administratif financier no mbola mitazona azy amin'izao fotoana zao fivoriana gaga zay ka tsika ty ma zany tsy anara-dalàna sa anao karakory lasa eratra nay mazongaty fa kosa zahay dia mangataka aka anaraka ny lalàna atsika ka zay namako nanday fitenenina teo mangataka zao misy journaliste aboana rena misy convocation soreto manaitra ny tompona ankitrana eo anivon'ny ministera ny atatany mba ndraindraikitra makasain'ity raharaha mahafampana eto Mahajanga ity raha tsy mandray fanapakevitra haingana izy ireo dia mety zavatra hafa no hitranga eto Mahajanga atsoatsy takany mazatra ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fampirahalambavao izao aorin'izay kosa ny fandarana aona marina ary ny rono antsary iremseho mitondra lohateny hoe aveo expatriate kosa no arainao aorin'izay fandarana anankiroa izay ny sampana fampirahalambavao dia misotranao nanaraka ny vavao atrafarany ary mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny alatsinaindray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko